miarabantsika ny tokantrano izay manjoy tsy tapaka ny fahita lavitra MBS eo ihany koa izay manaraka ny mitambazotra serasera sy ny onjam-peo MBS. Tonga soa eto amin'ny fandarana Sahia Lasa Izao Zoma izao. Toy mahazatra moa dia mandray vahiny foana tsika eto amin'ny fandarana ka ny vahintsika androany dia Rija Randriambololona. Izy io moa sady mpandraraha no mpandinika ihany koa rahapirenena ary tena mandray anjara feno eny anivon'ny tampajotra serasera eny amin'ny fanehoan-kevitra famelohany andrasantsika amin'ny vahiny dia miaraba indray ny Arifina Raelso miaraka manolotra fandarana amiko eto. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra ny tokantrano any, tena koa manjono fandarana Sahia Lasa Izao dia eto dia miarabanao Bora Zafy Maefa ary miaraba ny vahiny Rija Randriambololona, miarabanao Rija Randriambololona. Ie, miaraba ny nareo rovavy mpanolotra dia miaraba ihany koa ny mpanjoy sy ny mpanaraka tsy tapaka ny MBS na amin'ny télévision, amin'ny tambazotra serasera, amin'ny radio ihany koa. Araka ny nambarany Bora Zafy Maefa teo moa dia ianao mpandraraha tanora. Ny fanontaniana tiako mba apetraka aminao dia hoe ahoana nahatonga anao mpandraraha? Nefa ny rafi-pampianarana namolavolana-tsika hatramin'izay tena tsisy resaka hoe tonga dia hoe hanao mpandraraha. Ianao nefa nisafidy ho mpandraraha. Misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana. Alohan'ny hamaliko azy aloha dia tsara mampafantatra fa talohany nahatonga anao ho mpandraraha zany dia nisehatra ihany koa tamina miasa manolona rehetrarehetra ohatran'ny hoe miasa. Satria izay no nahatonga an'ilay nanana levitra hitsiry zany hoe andraraha. Teo amin'ny resaka fandrarana hoy ianao teo hoe ny olona mivolavolaina ohatran'ny hoe hiasa zany. Raha eto amintsika ny davitra misy eto amintsika. Zany efa tsy tonga tsy tamin'izay fa nisafidy ny andraraha taty aoriana satria tsapako loatra fa misy fahabangana eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny rafitra misy raha ohatra ka hijanona mpiasa daholo ny olona satria eo aloha zany voalohany raha vao mandraraha ianao dia miasa ho an'olona. Faharoa ihany koa mifampiodinana ny resaka toe-karena satria ianao amin'izay fandrarana izay mety hoe manafatra entana ianao manome service ho an'olona ihany koa. Noho izany izay no nahatonga natapa-kevitra hoe aleo aloha mba hanao andraraha satria raha hiasa foana dia izy ary ny amin'ny asa ho an'ireo olona tsy miasa satria fantatsika ankehitriny fa maro ny tsy hanasa. Somary magaga ihany somary tonga dia hidirako manko satria mitentsika hoe mandroso misy ny asa nefa raha fijery azy ankehitriny dia betsaka ny chômage eto amintsika satria betsaka ny tsy hanasa taorianany zavatra nisy korotana ataoko hoe tamin'ny 9 sy 4 arivo zany dia betsaka ny tsy hanasa satria raha tsika mahafantatra fa betsaka ny orinasa nisy orinasa teto Madagasikara nampiasa olona be dabi izy fa niazahana nopotehana dia lasa misy olona be deabe zany tsy nanana asa atao na mivantana na ankolaka. Tapa-kevitra zany tena nay hoe aleotsika ary andraraha mba hamme asa sy hanodonana ny toe-karena. Dia nisy zany izay nanao mpandraraha ianao. Nisy tamin'ny taona 9 sy 4 arivo raha nisy be dabe mivery asa. Tonga indray ny valanaretina Covid-19 be dabe koa ny tsy hanasa nandritra an'izay fotoana. Ianao moa amin'ny sehatry ny fizahantany ohatr'izay angamba ilay fahalalako ny asanao dia tsy nisy zany ny asa teto dia nanahoana ny ainanareo an'izay fotoana lava be tsy nisy ny asa teto Madagasikara izay nandritra ny valanaretina ireny. Satria misehatra amin'ny fizahantany hoy ianao tena misehatra tokoa ny tenanay satria resaka hôtellerie sy resaka fizahantany nataonay sarotra be satria raha ny tany amin'ny tany mandroso dia nisy subvention nataon'ny fanjakana. Namme zany ny fanjakana hoe fanampiana ny resaka hôtellerie tamin'izany ohatra tao France fotsiny fa ny teto Madagasikara moa zany dia ny azo natao zany nampidionana ny hôtely dia hoe nahena ny mpiasa satria ny dikany hoe hôtely manko dia resaka fizahantany manko dia hoe vahiny zany no atsoina vahiny no atsoina sy ny izay olona mpanambola eto toerana vahiny eo amin'ilay toerana no manome manodina ny orinasanao. Tsy nisy ny client raha izay malaza azy tao anatina nandritra ny coronavirus. Tao anatin'izay zany dia hoe satria ny vahiny zany no anisany mampihodina ny resaka tourisme eto Madagasikara nefa tsapa fa tsisy ny tourisme. Noho izany dia voatery tsy maintsy nanala ny mpiasa maromaro tao amin'ny orinasa zany ny tena tamin'izany fotoana zany hoe mba hitazomana izay zavatra misy eo aloha zany dia voatery nareo tsy maintsy esorina mba tsy hampisy ny fanteantoko satria ianao raha vahiny fa mandraraha zany dia mijery ihany ianao na mijery ary ianao hoe ny manodidina dia tsy maintsy mijery ihany koa ianao hoe ny mombanao
De nalefa moa zany ny mpiasa sasany hoe andao nareo mandeha chômage aloha fa rehefa tonga ny fotoana zany de atsona ihany nareo. Zao moa zany efa nisokatra ny frontière teto amin'ny Océan Indien. Herinandro lasa zay isokatra izy atsoatsy ny international zay manomboka amin'ny 6 novambra angamba raha tsy diso ahako. De efa misokatra zany ny resaka tourisme eto Madagasikara sy ny resaka hôtellerie. Any zany zay vao manomboka ianao mahita hoe misy iainana kely hoy satria atao anatin'ny atao herintaona mahery zany ianao tsy afaka ny aina mahitsiny. De raha misokatra raha zao le tany amin'ny Océan Indien ozy izy ianao araka le teninao teo de manomboka misokasokatra. Inona ny lafy ratsiny sy ny lafy tsara ny zavatra iainan'ireo olona tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Voalohany aloha ny somary mitodika kely amin'ny fanjakana satria ny fanjakana zany no tompona andraikitra na tiana na tsy tiana de zareo fanjakana no tompona andraikitra amin'ny resaka raharam-pirenena amin'ny ankapobeny. Vao miditra any vato le olona matoa ny olona zany de tafiditra amina aty amintsika de manana izy ny atao hoe carte de vaccination. Manana koa izy ny attestation avy any amin'ny misy azy ihany hoe natao test izy négatif. Rehefa avy eo indray tonga de aty amintsika izy de mbola manao test de miandry ny test amina hôtely anankiray zay vao afaka mandeha. Zany hoe raha manana atao hoe 5 jours ny hijanona eto Madagasikara zany de 2 jours aloha zany laniny eo anatina hôtel, zany hoe 3 jours sisa ananany. Ozy ianao teo hoe inona ny tombontsoa, inona ny avantage de inona ny lafy ratsiny eo anatin'izay. Ny avantage aloha zany de hoe tonga zany le mpitsidika any Madagasikara, zany hoe misy vola midina anatin'izay tonga ihany koa nefa ao anatin'izay ihany koa manana risque ihany koa zany na antsika malagasy hoe sody satria misy ny resaka mandeha ny hoe karazana variant resaka coronavirus matanjaka hoe variant delta angamba ny ahafantarantsika anazy zay ny fiteriny zareo manapaizy anazy moa zany. Ka anatin'izay zany manao ny resaka hoe barrière sanitaire moa zany ny fiasana manao vao miditra ny olona de atao ny geste barrière, manao ny pédiluve, manao ny resaka gel hydroalcoolique. Zay zany ny fisorohana sy ny ialana zany ny fikasohana be da be ao anatin'ny hôtely. Ka tsy mandaitra ve zany aloha le vaccine natao zany satria nanao vaccine daholo reo tonga eto Madagasikara manana ny karatra daholo izy ireo. Eo indrindra le teneniko anareo hoe ny fanjakana no tompona andraikitra amin'ny zavatra misy rehetrarehetra eto amin'ny firenena ny fanjakana satria tsy afaka mihitsy miolon'olona zany tsika amin'izao tontolo zao tsika anisany nanao an'izany vaccine zany ary anisany rehareha tamin'izany ny filoha nakasary teny Ivato hoe tonga ny vaccine avy any amin'ny initiative Covax tamin'izany fotoana zany. Na de somary ataoko entre parenthèse kely arô hoe nirehiretsika tamin'izany CVO zany de tsy maintsy niditra tamin'ny vaccine satria io no initiative an'izao tontolo zao tsy afaka miololom-patantsika fa tsy maintsy miditra amin'izay. Nefa zay moa zany ny rafitra apetraka zareo hoe vao tonga avy any andafy ny olona anankiray de tsy maintsy aloha manao test PCR etsy Ivato de mandeha indray zay somary mampitaraina ny olona ihany satria zay teneniko anareo hoe raha manana ataoko hoe 5 jours zany ny ananany ny 2 jours ny tsy maintsy tonga de quarantaine izy amina hôtel, zany hoe 3 jours zany sisa anazy hoentiny ohatra hoe amangina fianakaviana. De ny tena ianao teo hoe tsy manan-kery ve zany le vaccine somary mahagaga ihany satria hoe ahoana moa zany le vaccine no tonga avy le olona manataratasy tsara hoe nanao test izy niala tao misy azy na rapatriement avy any Europe io na resaka vol eto amin'ny Océan Indien hoe tonga avy any izy manataratasy ara-dalàna fa hoe tsy voan'ny coronavirus izy salama tsara izy manana carnet de vaccination izy tonga eto izy manao an'ny test PCR izay somary mampitaraina ny olona satria hoe tara le 2 jours ananany zany lasa indraindray ny zavatra tiako mari anatin'izay aloha zany mianto tena le olona ao anatin'le hôtel fa tsy ny fanjakana zany hoe vao milatsaka avy any amin'ny aéroport izy de ny ministère ny tourisme na ny fahasalamana angambany no manatitra azy zany hoe le olona zany efa manana ny destination ny hoe atao amin'ny hôtel zao zahako mandeha fa efa manana navety ny ministère hoe ty olona ty destiné atsy
de ministera mihitsy manatitra azy eo ao am'le hôtel zany. De rehefa avy eo indray a ny tena olana mampitaraina ny olona matetika de hoe tara be, zany hoe raha 2 jours zany a ohatra hoe androany tokony hivoaka le izy de lasa tara kely, lasa tara zany le valiny e. Iza mandoa an'le vola raha mihoatra le mbola le mpandeha any ve mandoa an'le vola am'zay? Ie, misaotra betsaka anao am'le fantaniana. Ny mpandeha no tompona andraikitra ary izy tsisy idiran'ny fanjakana mihitsy ny atao fanjakana zany de manao test PCR izy avy Nivato. De manatitra azy eo amin'ny hôtel, de le hôtel le mpandeha mihitsy a no manompe anazy eo, zany hoe chambre sy ny salam zany. De sy izay sakafony eo moa zany mazava ho azy. De zay mahatonga le client hoe ndraindray izy zany hoe tokony efa tokony andeha izy satria ny tenin'ny fanjakana hoe afaka 2 jours ohatra tonga mivaly ny testanao, tsy mivoaka le izy a de lasa perte zany izy ao anatin'izay, de lasa mametsiny le hôtel izy. Nefany ny hôtel koa raha vao une fois hoe mamela anazy andeha zany de mety pénaliser. Ao anatin'izay resaka fandraharana zay fa fantaniko manitikitika anay eto Rijarandriambololona ianao mpandraharaha malagasy ao anaty tanora feno a fa ny fantaniko de aiza ho aiza ny fifaninanana misy eo amin'ny fandraharana amin'izao fotoana izao, zany hoe mpandraharaha malagasy a sy ireo mpandraharaha vahiny izay misehatra amin'ny eto amin'ny ekonomika eto Madagasikara, aiza ho aiza ny toerana misy ny mpandraharaha malagasy raha oharina amin'ireo mpandraharaha vahiny izay misy eto amintsika. Tsara de tsara le fanontaniana fa hovaliako le izy satria hovaliako amin'ny étape maromaro izy. Voalohany alohany a, alohan'ny mahatonga anao mpandraharaha zany eto Madagasikara de misy dingana rahanao, zany hoe ianao aloha zany efa manana ataoko hoe base. Le fifaninanana hoy ianao teo a, le fifaninana eto Madagasikara somary sarotsarotra, zany hoe somary misy concurrence sarotsarotra tsy mora le izy a, satria ohatra hoe any amin'ny resaka misehatra amin'ny resaka nouvelle technologie zay, resaka sécurité électronique zao no tena ataonay zany a. De ny zavatra misy de zao somary itodiako kely lasa satria zay ny ahafahantsika manitsy no avintsika, todika lasa. Nisy zany nanenjehana ny président Novambra tamin'izany fotoana zany manao monopolisation ana resaka fandraharana teto Madagasikara. Fa ankehitriny a de zay ny zavatra misy satria sarotra be ny mitonona orinasa fa misy orinasa anankiray tsy azahoanao marché ao anatiny, zany hoe manomboka amina zavatra anazy manana izy hatramina société ana resaka BTP ohatra anazy, mana société ana sécurité izy anazy, société ana resaka mpivarotra ohatra hoe ny resaka fitaovana ilaina fanondriana trano, zany hoe ianao zany tsy mantsisy hirika zany idiranao amin'ny orinasa io fa anazy. Tiako tenenina de zao sarotsarotra satria monopoliser n'le orinasa lehibe anankiray zany a ny zavatra rehetrarehetra de sarotra aminao madinika ny faninana aminy, zay ny Ny mpandraharaha malagasy ve zany mba mahazo vahana ihany eto Madagasikara fa raha zay lazainao zany de ohatrany hoe ratsiratsy ihany le toerana, mahazo vahana ve ny mpandraharaha malagasy? Valiko mahitsy zay teninao zay, tsy mahazo vahana satria sarotra aminao zany a eto Madagasikara ny azo azo tsena na hoe marché a any amina orinasa lehibe, satria zay lazaiko anareo zay hoe ny fandraharana rehetrarehetra raha ohatra ka orinasa anankiray ny ahafantaranao azy hoe agroalimentaire ohatra, ao aminy izy efa manana orinasa mpanao BTP izy, manana izy orinasa mpanao resaka télécom ohatra, efa nanany daholo zany tsisy azonao idirana intsony zany eo aminy, zany hoe efa voafehany, misy an'io zany tsy afaka mifaninana aminy e, satria na ny resaka ataoko hoe eo amin'ny resaka vidina entana fotsiny tsy afaka hifaninana aminy ianao satria izy manam-bola, afaka mandraharaha tsara tena manao ny zavatra zay mety ataony satria izy koa raha fijeriko azy alohany misy mpandraharaha manko eto Madagasikara ohatra hoe vahiny izy, sarotra ho amin'ny fanjakana mifehy anazy satria reo de anisan'ny nandray anjara mavitrika tamin'ny fametrahana ny fanjakana de sarotra zany, sarotra mandraharaha eto Madagasikara, zay malaza azy. Hifatika kely lafiny zavatra hafa zany tsika Rijarandriambololona saika ianao ampisehatra amin'ny tambazotra serasera koa raha ny fahitana anao
ary mahavitrika mihitsy ianao maneho hevitra amin'izany. Manao ahoana fahitanao an'ny resaka tambazotra serasera eto Madagasikara? Misy ve ny fahalalahana ao anatin'izay zavatra izay? Momba le resaka hoe fahalalahana amin'ny resaka tambazotra serasera, misy karazany anankiroa. Misy fahalalahana diso malalaka loatra amin'izay mampety an'zareo. Satria io na tiana na tsy tiana zany de ny fanjakana no mifehy serasera eto Madagasikara. De zay mety amin'ny le fanjakana satria zao tato ato zao de hita ny fanenjehana ny atoko politika team ohatra. Ary misy olona manao compte fake moa filazantsika azy hoe compte tena izy hitononana hoe za team de mandrangitra adipoko ohatra anatin'le izy. Zay zany le fahalalana teneniko anareo hoe tsy de malalaka be loatra. Fa rehefa avy eo indray nefany rehefa tsy manao an'izay compte fake zao na fa tenenao mihitsy no mijoro ao de misy manenjika raha tena raha fa tsy mifanaraka amin'ny zareo mpitondra ianao de enjehan'zareo. Madame Arfine angamba anisan'ny tratran'izany tamin'izany fotoana zany afaka milaza afaka samy mahafantatra an'izay ianao hoe zay ny zavatra nisy. Zay ny teneniko hoe malalaka amin'ny zavatra zay tiany zareo fa tsy malalaka araky le eritreretintsika hoe malalaka. Zay le zavatra tiako tenenina. Ianao zany ao anaty Facebook raha ohatra ka ianao io manao compte tena comptenao sarinao profilanao nataonao anaovanao publication ka zavatra manohito any amin'ny fanjakana de mety voantso any amin'ny cybercriminalité ianao. Fa ao amin'ny Facebook zao de misy compte tsy izy maromaro tena manao manao ohatran'ny hoe mitarika adipoko sahala am'zany fa tsisy mikitika ireo satria fantatra hoe inona ny antony zany. Zay teneniko anao hoe le fahalalahana zany rehefa nazary mbola manontany tena hoe rehefa iza de malalaka de rehefa iza de tsy malalaka. Zay ny mandriko any manontanianao madame Arfine. Ianao raha teo moa sady efa nitenitsika tany voalohany teo mpandinika raharaham-pirenena ka nifantaniko voalohany aloha tena hidirantsika amin'izay raharaham-pirenena zay ahoana ny fahitanao ny raharaham-pirenena miakapobeany mihitsy aloha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Ny raharaham-pirenena tsy mandeha amin'ny zéloniny. Zay mahalaza azy satria zao raha fijeriko azy zany de misy rafitra tokony hovaina sy zavatra tokony atao amin'ny laoniny eto. Raha resaka fotiny resaka vidina fitaovana amin'ny fananganana trano zany hoe construction. Na eny moa zay tany namana avy any Digo any tamin'ny ataoko hoe 2 andro na 3 andro teo ngamba hoe tafiakatratrany amin'ny 3 alina mahery ny somo anankiray. 5 alina mihitsy. De zany zavatra magaga hoe zay le izy nefa tsy ho voafehy io satria zao tsy mahavoafehy azy ny olona zany mitaraina hoe vonjeo zay président de tsy haiko na efa mandinika za moa fa nijery somary anaovako ohatra kely izy hoe ohatran'ny hoe voalavo miantso vody amin'ny sakytsika. Zany hoe miantso vonjy tsika vonjeo ary saka voalavo zany tsika de misy saka ao de hoe amin'ny saka tsika miantso vonjy. Mety mazava amintsika angamba zavatra tiako tenenina. Zany hoe tiako tenenina de zao ahoana moa fomba ifehezan'ny fanjakana an'ireo mpandraharaha ngeto Madagasikara amin'ny ankapobeny vahiny zay nanohana amin'ny fitondrana. Zany hoe sarotra ho anazy zany raha fijeriko azy sarotra ho fanjakana ny mifehan'ny zavatra misy eto Madagasikara satria raha mijery ianao resaka hoe resaka PPN vahiny nge ny ao ambadika izany resaka matériel na construction vahiny nge ny ao ambadika izany nefa ny ankabeazany de vahiny zay tsy nanaiky ny fifehezana tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana. Zany hoe zavatra nisy zany de zao natao mihitsy zay teneniko anareo hoe mila mijery lasitsika mba hanarenantsika no avy hoe ahoana fomba analana ny tirangah ty teo amin'ny toerany mba ahafahantsika manjaka. De zao moa zany le fanjakana tiatsika tenenina zao fehezany zareo ny resaka PPN menako ohatrany somary efa lafolafo kely izy am'izao vary koa lafolafo ohatr'izany koa ny matériel zay teneniko teo hoe saumon zao any Digo any ohatrany tafakatra lafolafo kely izy. Zany hoe de mitaraintsika le malagasy hoe vonjeo zay iza moa ny hamonjy anao sarotra zany sarotra raha fijeriko azy ohatry sarotra ihany ny fehezan'ny président ny filoha am'izao fotoana zao ny reo mpandraharaha reo satria anisan'ny olona namatsy betsaka anazy tamin'ny resaka campagne électorale reny. Misy ankehitriny lazaina fa hoe fanondrenana fotodrafitrasa zany zay tena hoe ao anatin'ny velorano président ankehitriny zany
Lahara-pahamehana amintsika ve mahita ve ianao alohan'ny tenenako hoe lahara-pahamehana mahita ve ianao hoe mandeha araky ny tokony izy ny fanorenana an'ireny foto-drafitrasa ireny ary mandeha araky ny lahara-pahamehana vahoaka malagasy ve ny fanamboarana zavatra izay atao eto? Tsika aloha zany ny tany amin'ny voalohany de efa tsy nandeha tamin'ny lahara-pahamehana satria resaka 2009 ny resahako tsy lahara-pahamehana ao malagasy aloha zany ny resaka fanangana fanjakana nisy tamin'ny 2009 zany hoe tany aloha zany tsika ny zavatra iorenan'le fanjakana mihitsy zany aloha nefa tsy lahara-pahamehana zany hoe ialako tsiny amin'ny malagasy mpanaraka rehetra fa tsika somary ataoko hoe hafahafa satria nahoana miteny izy eo amin'ny kianjan'ny 13 mai tamin'izany fotoana zany ataony 500 menaka 500 ny vary 4,000 menaka nefa tsy ambadika izy mandoro an'ny orinasa mpanao PPN amiko zany tsy lôjika mihitsy zany hoe ianao milaza hoe ampidinanao le vidina zavatra nefa le orinasa pisehatra am'izay mihitsy no potehana tsy ambadika de nioraka moa zany tamin'izany fotoana zany hoe président fa de zao izy zao samy mahita hoe ohatrina zany vary zany de ohatrina zany menaka zany Resaka raha-pirenena izay ihany tsika mandeha amin'izao moa resaka seni fandrafetana ireo mpikambana vaovao amin'ny seni fa afaka antanitsika foana izay fantania izay satria tena fantaniana manitsikitsika entsika any amin'ny tambazotra serasera eny ka fantaniako ho avy ireo zao ny fandrafetana ireo mpikambana vaovao any seni raha zao fandehan-javatra zao ve mbola azo atokisana mbola azo inona ny sy ny fifidianana mangarahara sy andeha amin'ny laoniny ny fifidianana manaraka izay iseho eo tsara de tsara le fanontaniana andeha amin'ny laoniny ve raha ny fijery koa azy sarotsarotra satria nisy fotoana nge na ny filoha lefitry ny seni teo aloha ary le raha namana anankiray efa niala moa izy nefa niteny zavatra hoe nisy ny doublon tamin'izany fotoana zany zay le teneniko anareo hoe ny zavatra niorena le fitondrana mihitsy tsy nandeha amin'ny laoniny de lasa tsy mandeha amin'ny laoniny zavatra rehetrarehetra ahoana moa ny atoky ny seni ny olona satria zao nisy zao membre ny seni nitendren'ny ordre ny fanaovana gazety ngambany sarotra moa ny anaran'olona fa nitendrena le izy de rehefa avy eo indray hoe lany mandany le teo aloha de rehefa avy eo tonga indray ny mandany taty afara de nysoloany hafa indray zany hoe olona zay netinety taminy amiko zany ohatrany hoe poste politique zany hoe tsy tena fikarakarana fifidianana le atao ama hoe indépendance satria zay ny fototra iorenany hoe seni commission électorale national indépendant zay zany tena hoe iorenany hoe indépendant tsy mitanila fa raha ny zavatra misy eo amin'ny seni aloha de tena tsy raha reo olona voatendry eo ny filoha moa raha tsy diso mbola tsy voatendry am'izao zany efa tapitra ny mandat membre teo aloha zay nitarian'ny Andriamatoa Pierre Rakotomanana izy tsy diso tapitra ny mandany izay ny teny ndray koa izy hoe tsy normal ny lisy-pifidianana de nailika antanantasefoko tamy moa le izy zany hoe ny olona anankiray zany rehefa fantany hoe hiala ao izy tsy fantatra hoe zay koa ve nitenen'le vice président eo aloha hoe rehefa fantany hoe hiala izy de miteny marina zany hoe satria iverinao amin'ny fiarahamonina manko izy rehefa iverinao amin'ny fiarahamonina izy zany de manadio tena satria raha tsy diso angambany nisy ny famindrampahefana tao amin'ny filohan'ny SSC anankiroa tamin'ny ataoko hoe volana maromaro lasa zay de niteny le filoha teo aloha tamin'izany fotoana zany filohan'ny SSC teo aloha hoe décision politique niraisina tamin'ny fifidianana eo aloha zany de efa mampanontany tena hoe fitsarana avy momba lalam-panondrenana ny atao zany hoe décision tokony resaka fitsarana zany hoe fitsarana zany ny atao fa tsy resaka décision politique aloha zany de efa diso ny SSC zany de efa tsy mety ny zavatra ataony hoe maka décision izy décision politique andraisiny fa tsy lalàna nefa ny antony mpijoron'ny SSC de hoe lalàna ohatra satria ma tsy mety ho tonga any fantany tonga de tohizako izy hoe resaka ao anatin'ny constitution zao de milaza mazava tsy misy resaka gouverneur fa chef de région any zany hoe zay le teneniko anareo hoe ny antom-pijoron'le fanjakana mihitsy nefa tsy efa mivaralila de lasa mivaralila daholo zay zavatra atao fa eo moa zany mbola mampanontany tena na amintsika malagasy hoe fa inona marina olona izy ary tsika satria zao zay le teneniko anao hoe tamin'ny 2009 izy milaza mampanantena fa vary 500 menaka 4,000 nefa izy atsy ambadika mandoro ny orinasa misehatra am'izay PPN zay tsy lôjika zany zay de ali am'izao koa zany mbola zay zao ny zavatra misy hoe any Adego miakatra be ny vidina matériel na construction
fa tsy fantatra moa zany mbola tsy de 2023 atsika aloha zao fa ho hitantsika anto ihany. Mbola te hijanona anatin'izay lafiny seni izay antsika satria io no tena andrafitra no avy n'ity firenena ity amin'izay fifidianana manaraka eo izy indray nitondra amin'izay fampandrosoana ny firenena izay fa mialohan'ny idiran'ny fanontaniana manaraka mahakasika ny seni rehefa vonona amin'ny lafiny teknika nisy fanehoan-kevitra izay nentin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny herinandro lasa teo rehefa vonona dia mba ho arahantsika azafady. Seni na alavaina hoe Commission électorale nationale indépendant na vomera maleo tena misana ny fifidianana. Raha ny hita nefa dia tsy tazana ao anatin'ny seni amin'izao fotoana izao io ny fanevantena na ilay antsona hoe indépendant io. Tsy azo antoka arak'izany ny fikirakirana ny fifidianana izay ho ataony ity vomera ity. Ny président de république amin'izao fotoana izao io mino aho ary fantatro fa mbola irotsaka io ary raha mirotsaka koa dia manana droit hanendry olona ao amin'ny seni. Dia noho izany zany dia tsy indépendant io satria izy ao amin'ny fahefana dia hanendry olona samy zareo ihany. Nga vitan'izay ny Sénat koa dia mifidy olona anankiray koa an'izany Sénat 100 isan-jato anazy ao amin'ny fitondrana daholo. Noho izany zany tsy maintsy olona mpomba amin'ny fitondrana koa ny ao. Ny fahatelo antemera-pirenena dia hifidy olona anankiray koa ho ao amin'ny membre ny seni. Io zany le commission électorale nationale atreo fotsiny aloha ny resahako mbola tsy asiko indépendant. Commission électorale nationale fotsiny aloha hatramin'izao. Nga vitan'izay ihany ny ACC le azo raisina fa tsy mitombona. Loza izy koa dia mbola manana droit, izy koa mbola manana droit hoe hifidy. Tamin'ny herinandro iny dia resa be, mbola manana droit hifidy ihany koa izy ireo. Olona anankiray dia mino zany tsika fa mbola olona zareo ihany eo. Dia raha ireo fotsiny jerevana dia hita fa tena mirona amin'ny tsy mahay indépendant azy ireo. Raha ny antsim-pandrakana hafa ihany koa toy ny zareo amin'ny magistrat dia manana droit ihany koa izy hifidy izay olona anankiray ho tolony eo. Resa be zay tamin'ny herinandro ambony iny hoe efa lany ara dia efa tsy metimety amin'izao dia averina indray fifidianana. Toeran'izany koa ny eo amin'ny ordre des journalistes, ny ordre des avocats, ny isan'izy rehetrarehetra ireo zany olona sivy. Ka dia noho izany miantso ny herivelona rehetra eto amin'ity firenena ity mba samby heritreritra fa tsy indépendant mihitsiny zay seni hitranga eo na fomba ahoana na fomba ahoana. Ny teny an'izany aminareo amin'izao fotoana izao milaza an'izany fa mahita marina. Ka raha tiana ny anantsika fifidianana malalaka ary eken'ny rehetra mivoaka mpifidiananao na hoe crédible ny filazana azy dia tsy maintsy hoe heverina zay fomba anamboarana ny firafitra izay olona tokony ho ao. Noho izany isika indrindra isika ato antsika Madagasikara, isika atao ny RMD dia mangataka sy manao antsoavo mba hisiny zany fikonan-doham-pirenena zany na ny concertation nationale ady hevitra io ho an'ny rehetra mihitsy sakanavaka na mipanohatra na nitoanana. Tokony hisy zany ny concertation nationale na ny atélé nationale mba hahafahana fanaraka tsara hoe reto ny tena olona tokony ho ao. Fa tsy ho anazy daholo inona ny anaovana tsisy ilana ny fifidianana io. Raha ireo mifiratro ny zavatra ho avy eo, sivy ny isan'ny olona zareo, sivy ny olona tokony apetraka eo dia sivy zany anazy daholo. Olon'ny fitondrana avokoa no mandrafitra izany ary ny tena olana dia ny filoham-pirenena amperinasa afaka manendry ny olona ao anatin'ny seni. Ankoatra ny HCC izay efa notendren'ny filoham-pirenena avokoa ny ankamaroan'ny mpikambana. Ny anteny-meram-pirenena azy ny maro anisa, ny anteny-meran-olona azy 100 isan-jato ary ny solontenan'ny OGM izay efa olon'ny fitondrana avokoa.
mitaky ny anatsarana ny fanendrenan'ny mpikambana izahay hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Ny olona rehetra mahafantatra, mahalala ary mahay ny hoe tsy mandeha araka izay tokony heverana azy ny CENI na ny hoe commission électorale nationale dia nijanona treo fa tsy eo le hoe ny atao hoe dia l'indépendant. Commission électorale nationale indépendante dia davitsika tena indépendant fa tsy miankina amin'ny fitondrana, tsy miankina amin'ny nizanizy fa tena manana ny indépendance izy, maleo tena afaka manapaka tsara zay fanapahan-kevitra hoe zao ny fandehan'ity. Noho izany zany tokony hisolo tena iraisany rehetra, zay mahatonga angataka hoe sy miantso ireo olom-pirenena rehetra, ny firaisamonim-pirenena, ny ray aman-dreny am-panany FFKM sy ireo fivondronana maro mpanao politika rehetra mba hikondoha dia miara-mandinika zao mamety an'ity fifidianana ity, zao mety an'ity CENI ity le commission électorale nationale ou indépendant. Efa nilaza taminareo fa ny andro sisa rehetra mbola iainako ao men'Andriamanitra anompoko an'ity fireneko ity, ny fahaizana ananako, ny fananany opelantanako ary indrindrindrindra famezam-pahasoavana men'Andriamanitra. No mafisy ny filoha Marc Ravalomanana atrany fa ilaina ny fikoanam-pirenena mba amolavolana ny rafitra sy ny lalàna andrafetana ity CENI ity. Tanjona hatrany hoy ny filoha Marc Ravalomanana ny mba hisy ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra. Isan'ny olana ny fisian'ny lalàna 2015-020 izay andrafetana ny CENI sy mifehy azy amin'izao fotoana izao io. Antoko ny fiainam-bahoaka ny fifidianana ary antoko ny fiainan'ny pirenena ihany koa. Ary noho ny doublon izay nitranga tamin'ny fifidianana farany teo no mahatonga ny fiainam-bahoaka sy ny firenena mijaly toy izao. Eo ihany koa ny tsy faharena ny ara-politika eto amin'ny firenena satria tsy tena safidim-bahoaka no nitranga teto tamin'ny fifidianana izay efa natao tamin'ny taona 2020 iny. Ary izany hoy izy no tsinjoviny dia ny ametrana ny tena safidim-bahoaka marina eto amin'ny tany sy ny firenena satria ny vahoaka no masiny mandidy amin'ny taniny ka tena olona tena voafidiny no hipetraka sy tokony hitantana ny firenena amin'ny taona 2020. Araka ny faneho-kevitra hitantsika teo moa zany dia hita fa le rafitra CENI izay ezahana hatsangana amin'izao fotoana izao dia tsy azo antoka ny fahalovantena misy satria zava-misy dia ny akabeazan'ireo mpikambana izay atao mandrafitra an'io CENI io dia olona pomba ny fitondrana avokoa. Ary raha misy raha mpikambana izay voafidy ohatra toy ny tany amin'ny ordre des journalistes sy ny tany amin'ny cour suprême ka rehefa tsy metimety amin'ny fitondrana dia averina fifidianana soloina mihitsy le mpikambana. Ka mifantaniko amin'ny maha-olom-pirenenanao. Itsika raha zavatra ilain'ny vahoaka malagasy dia niatrika an'izany fifidianana madio mangarangara ary hoeken'ny rehetra. Nefa raha zavatra misy izao tena ahina mihitsy no tsy isiany izany mangarahara izany amin'ny fifidianana satria efa tena manomana sady endrika halatra isan-karazany. Raha izao rafitra fametrahana ny CENI ary ny HCC izao ka mifantaniko amin'ny vahaolana amin'ny olom-pirenenanao mba elana amin'izay mety korotana sy mbola mety karazana endrika halatra hoatrehantsika amin'ny fifidianana manaraka eo. Tsara dia tsara le fantanina satria fandraisana andraikitra ny tsirairay no ambadika izany. Ankehitriny aloha zany dia tsy mandeha araka nambarako teo aloha dia tsy mandeha amin'ny lohan'ny raharam-pirenena. Ny zavatra tena hoe ao anatin'ny tsy mandeha voalohany dia resaka miditra ao am-bavan'ny malagasy mihitsy hoe sakafo. Izany PPN mihitsy nefa tsy takabidy. Inona hoy ianao ny vahaolana hoentina? Raha manana ny matahotra ny fanahy zany ny manam-pahaizana malagasy dia tokony hijoro. Izy moa manam-pahaizana malagasy zany dia ireo olona tendrena Novambra sy Novambra ireo. Zany hoe raha ohatra zany ka tena mandray ny ndraiky mainga avy any amin'ny olon-dehibe aloha zany ny zavatra tokony ho décision raisina eto amin'ny firenena. Raha raisitsika ny hoe ny amin'ny cour suprême zany olona mpitsara zany olona manapahalalana zany tokony ihany mihitsy zany dia efa anana ny meno fieritreretana izy hoe hivarotra ny fanahiko ve za raha zay satria moa efa nisy teo aloha teo nataontsika satria ny lehibe ny CENI olona manamaizy azy ngereny ny mpikarakara ny HCC rehetra tao aloha teo olona mpampianatra sahala amin'izany olona mahatena mahay zany izy fa zay nyteneniko tery aloha tery hoe nandray ny décision politique izy zany hoe nitongilana raha zay malaza anazy hoe nitongilana tany amin'ny ilany tsy fantatra moa zany hoe inona nampitongilana azy mety hoe vola ve tsy afaka mamaritra an'izay tsika satria tsy fantatra ny tany ambadika hatrany fandraisan-dahatra ve fa
Miankina amintsika malagasy ihany a no mamany fiainam-pirenentsika zany hoe na tsika hijanona am'izao de matory eto tsika satria azadino anefa any amin'ny firenena hafa rehefa tsy zakany ny vidim-piainana ohatra tao a France am'resaka bara sanitaire fotsiny de fa napetrika mivoaka e zay ny tao France bara sanitaire zany hoe zay tokony atao fa tena netsika ny vahoaka ohatra tao France fotsiny zay ny any firenena hafa betsaka ny mihetsika raha misy zavatra tsy mety mandeha am'loany fa tsika malagasy moa zany de matory tsika zao a ampanofisina mitsangana de matory manofy hoe atao an'izao a ny zao amboarako an'izao atsy am'izay le foto-drafitrasa andresanao madame Erfinina teo tsiny hoe ahoana le foto-drafitrasa zany amiko de tsy priorité aloha raha am'izao tsika raha zao zavatra misy atsika izao za tsy miteny hoe tsy ilaina fa tena ilaina ary angatahako amin'ny président hoe mety le amin'ny filoha ankehitriny hoe mety le izy fa zao kosany sody mba tsy fotoana andre zao anaovana le foto-drafitrasa ohatra manao ny inona le tsy anaty rova etsy amin'ny Colisée 1000 milliards reny manao andresaka stade ao Mahamasina tsy ratsy ho izy reny tsy ratsy reny tsara reny manao andresaka hôpitaly manara-penitra mo anarana fa tena manara-penitra tokoa ve izy zany hoe raha fomba fijeriko ny zava-misy am'izao zany dia milalao anatina visuel ny mpitondra zany hoe visuel marketing zay malaza anazy hoe mivarotra zay tena malaza satria atsika n'izao reny lafa pitsanganana malagasy amidiny amin'ny resaka zay moa fomba fiteny moa le izy fa ao averiko le fitenin'io le makety hoe anaovana zavatra mamirapiratra be ataontsika ity de matory malagasy fa ny olona rehetrarehetra ne filoha rehetrarehetra niza de nafantatra an'izay daholo ary raha anisan'izany ny président Ravalomanana anisany navita an'izany hoe voatonga teo mandat izy vao nahazo mandat voalohany izy de ny lalana RN 4 ambondromamy de Gaulle natao voalohany zany hoe samy tia an'izay daholo fa mijery le priorité inona ny priorité ho an'ny olona zay zany resaka lalana no hita hoe ratsy de Gaulle ary am'izao nke potika de Gaulle zany fa maninona tsy amboaran'le mpitondra satria ny azy le zavatra manjelanjelatra sy mamirapiratra ny zavatra tiano hitany satria fantan'izany le faiblesse le malagasy hoe ataoko mamirapiratra ty omeko mialatsiny ny fomba fiteny fa ampandizina kely nareo de atory iny zany milalao le visuel ary zay resaka marketing raha anatina orinasa zany izy de tokony tsy PDG na DG fa tokony izy hoe directeur marketing zany hoe raha ny fijeriko azy de tsy tena manana le fahavonona ny tantana zareo fa tokony zay mihitsy ny zavatra ataony hoe resaka dokam-barotra zay zany malaza ny izy de io zany miankina amin'ny malagasy rehetrarehetra tokony tonga saina malagasy nefa ao anatin'izay satria tsika ne mety ataoko hoe efa vita tsoatsy ny momba ny fiainantsika fa le taranaka rapitso satria ny resaka zay le teneniko anareo hoe resaka izy may be resaka communication hainy io tena izy hoe nahazo volana zao fa le malagasy tsy mahafantatra hoe inona moa zany volo zany amin'ny resaka inona moa zany raha nahazo any volo ohatry zao ary de hoaizany de resaka inona tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany fa misy takalony foana de faly moa zany zay teneniko ana hoe tsika malagasy ihany ny tompona andraikitra amintsika rapitsontsika ahoana nametrahana ny rapitso efa nisy moa teo zany vahaolana vahaolana moa malagasy nisy ny président Ravalomanana teo vatako hoe vahaolana moa malagasy izy nataoko hoe tsy tonga lafatra ary za tsy miteny hoe tonga lafatra kosany fa mba efa nisy vahaolana mipetraka raha ohatra hoe ny arikarina nefa niakatra tany ataoko hoe 7% tany tamin'izany fotoana zany fa rehefa niongana izy de mandroso ontsika any amin'ny PIB -7 fantatra hoe mandroso ve tokoa ve tsika zany am'izay fa ny PIB tsika no ony ny FMI de -7 zany hoe efa latsaka ny efa miiba zany zay ve le mandroso amintsika malagasy zay teneniko hoe matory ny malagasy nefa ny zavatra ny fiainantsika malagasy fiainako de miankina aminao ihany tsika ihany zany hoe tiako tenenina zany de hoe tsika malagasy ihany no afaka mametraka ny ho avintsika rapitso
zay. Ankehitriny zany rija randrem-pololona hitanao efa manomana an'ilay fifidianana amin'ny 2023 zany mitondra ankehitriny ireo raha ny fahafantarana azy satria eo ny CENI izay olony daholo ny ampidirinao anaty CENI. Izao ny filohan'ny repoblika mandeha mitety faritra maro eto Madagasikara dia atao hoe be olona be manohana anazy hoe mitokana foto-drafitr'asa manao an'izao. Ahoana fandraisanareo olon-tsotra mpandraharaha ireny zavatra misy ireny? Le hoe misy olona manotrona aloha ny na zazao ary mahita zavatra gratuit de mba lasa koa mba mijery. Misy fampisehoana? Misy fampisehoana. Moa misy koa ny hoe tsy fantatra moa zay ambadika ireny hoe misy fitaterana mahavy tsy makatsy ary hita tamin'ny sary tao Mazangazy nisy an'izay hoe bus occupena mihitsy nasiana le soratra. Tsy tiako tenena moa le soratra fa nisy soratra mihitsy tamin'izay fotoana zay hoe reto le soratra ho an'le congrès zareo tany Mazanga tany. Tiako tenena de zao. Tsy voatery hoe tianao ny olona tonga eo. Zany hoe hijery fetiny atao reo satria raha tany amin'ny faritra Sava zao izy Sambava Antalangama raha tsy diso izy teo. De namory olona izy. De tena navory olona izy. Fa namory olona ve izy ho an'ny ona hevitra sa namory olona ho anaovana fety. Zay zany no mila fantarina zay. Voafitaka manko. Atsoatsy raha ohatra ka mbola mandinika zany sao mba voafitaka ary raha ty mety voafitaka zareo. Satria ny olona tonga tsy voatery ho tianao fa hijery fetiny ataony satria manala moamoa fiainana izy. Satria raha mahafantatra fa mafy zany fiainana zany, mafy nge zany fiainana am'izao nge mafy, tena mafy. Ny asa tsy misy. Ny vidim-piainana miakatra zay teneniko anao zay hoe miakatra amin'ny mpipiainana zany tena moamoara hatrany tena efa somary sarotsarotra kely. Ny raha manana zavatra kely mba amboarina ianao anitatra trano kely ianao ahoana moa ny avidiananao saumon lafo be zany nefa tamin'izy mora teo ary tsy voavidy. Ohatra zay fotsiny zavatra resahako. De zaran'ny olona ary misy analana moamo. Zao manko tiako tenenina de atsika somary nobadona ny malagasy. Nisy zany système nentina nanabadona antsika teto Madagasikara. Miala tsiny fa ho resahako ty mety tsisy ny teny fa ho resahako izy androany. Hoe ny système nge teto Madagasikara ny tenty ny filoha tamin'izany fotoana zany. Nisy filoha tamin'izany fotoana zany, za tsy tena anarana. Fa ny teny izy tamin'izany fotoana zany hoe ny tanora ankehitriny tamin'izany izy ny teny an'izany hoe tanora ankehitriny no avy ny taona 4 arivo. Mpanangana no avy. Tamin'izany fotoana zany hoe tamin'izany zany tsika mety mbola tanora mbola kely tsika tamin'izany ho avy ny taona 4 arivo. Zany hoe dikan'izay hoe hiditra ao anatin'ny fanatotoloana. Nefa akory ny zavatra nisy? Niverina tany amin'ny fanagasiana izy. Izy zany miteny hoe tsika ho any amin'ny taona 4 arivo any ohatrany hoe olona tsy mahay manoratra zay tsy mahay informatika. Langage-n'izany informatika zany tsisy efa tsy teny frantsay teny anglisy. Nefa tsika naverina any tany anaty malagasisation. Mety fa azonareo tiako tenena iza zany olona zany. De rehefa avy eo zay teneniko hoe mibadonitsika. Natao mihitsy zany zay asimba ny taranaka malagasy, naverintsika malagasisation. Nefa izy tenany ihany no miteny hoe nareo zao no ho avy ny taona 4 arivo. Nefa avy eo nefa ianao averiny hiteny malagasy. Ny raha fampianarana tamin'izany hoe malagasisation. Mety tsy tratranareo zany fa tratranay zany tratran'ny madame Arine zany. Fantatrareo zany. De zay teneniko hoe mibadonitsika. Rehefa nandeha zany de rehefa avy eo moa rava le système zareo tamin'izany fotoana zany de niditra président Ravalomanana mba nanarina kely zany. Nanarenina zany le hoe nisy programme tany amin'ny EPP de efa nisy ny resaka programme anglais ngamba raha tsy diso ako. Narenina kely. De io ndray raha mahafantatra hoe vao tonga ndray 2009 hoe poteo ndray. Zany hoe tsika mihitsy zany no mila tonga saina tsika hoe tsika nefa mipotehany. Zany hoe système misy atsika io zany système tsy fantatra hoe iza nametraka anazy fa de io potehana mihitsy aloha tsika de mora badona. Io am'izay ary tsika ty afara ty porofoko anareo fa mibady tsika. Zany ho ny porofo anankiray teneniko anareo zany hoe ahoana moa nitenenina hoe ataoko 500 ny kilao ny vary. 4 arivo ny litatra menaka. Atsy de manangatanana anao hoe président. Fa le olona tokony amme an'izay vary sy menaka ataonao mora zay doranao. Zany bady zany amin'ny ankapobeny zany no abadona tsika gasy. Zay le
Resaka kely ao anatin'ny andavanandro ny tokantrano malagasy tsika iresaka ny jirama mazavazava kokoa amin'izao fotoana izao dia mahita faneho-kevitrytsika sary miparitaka any amin'ny tambazotran serasera tamin'ity herinandro ity mahakasika ny vola izay nilanina natao hoe prime tao amin'io orinasa malagasy io nefa rahantsika malala fa tena misedra olana ngeza be goavana be io orinasa malagasy io ary tena mampikaikaiky anisa tokantrano mihitsy amin'izao fotoana izao satria zara raha mahazo jiro sy rano tokantrano malagasy. Dia nefa io ny zavatra hita vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao hoe misy vola mitetina mialtsika mahita amin'ny fahitalavitra io moa ny prime izay nozaraina tamin'ireo mpiasa tompon'andraikitra eo anivon'io orinasa malagasy io. Mifaneho-kevitra ao ianao hiara teo moa efa maneho-kevitra malaza indrindra ao amin'ny Facebook ka mety manana faneho-kevitra ianao amin'ny olom-pirenenanao sy any anivon'ny tokantrano eny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao mahakasika an'io raharaha malaza io. Ino le izy iny amina milliard d'ariary le izy teo raha tsy diso angambany raha tsy diso ny fijeriko teo milliard d'ariary le izy teo zany hoe raha ny fijeriko azy mahafantatra mpitondra fa efa tsy de mamioditra amin'ny administration izy zany hoe système any administration mihitsy zany efa mahafantany hoe tsy de satria mantsy regny clé manko ny resaka jirama zany clé zany de hoe ahoana no fomba anambatambazana raha misy tokoa iny zavatra iny de zay ny zavatra misy eo ambadika iny hoe ahoana ny anambatambazana ny retim-piasan'ny jirama reto satria clé reo zafaty raha ohatra ka mirety no mitroatra de mety ho sarotra satria teneniko anareo hoe orinasa clé ho amin'ny fanjakana io jirama io hoe mety mitroatra ndre mandeha fotsiny izy de hoe atao misy mio zany de mantiry rehefa atao afara hoe tsisy an'io fa na misy aloha na tsy misy de io izy io raha tsika mahita zay miparitaka hoe nisy an'io zavatra io nefany milliard io nefany mifaritra maro eto Antananarivo ny tsisy rano ankehitriny misy hoe tapaka maraina amin'ny enina amin'ny 12 alina vao miverina ny jiro moa zany tsy akiliny efa manao ny ataony koa raha ataoko hoe anodinana n'izay fotsiny reo vola be dia be reo de efa mino fa afaka namatsina navahan'ny olana amin'ny nataoko hoe ampahany fotsiny ara io vola be milliard io navaha olana. Matrapatrana fantarana sady aloha sika fa ty aloha zavatra tsy maintsy ho tenina satria tena mafana de mafana ny andro amin'izao fotoana izao le tena le tontolo iainana zany tena potika amin'ny resaka doro-tanety. Amin'ny maha olom-pirenenanao inona ny tena mahatonga an'ireny doro-tanety ireny amin'izao fotoana izao tena mahavalanlanina mihitsy le izy. Satsika raha teo na manarifina resoa amin'izao fotoana izao ny fivoriana COP26 atao any Glasgow ka faneho-kevitra ao mihitsy mahakasika an'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay eto Madagasikara manoloana an'ireo fahitantsika ny ala mirehatra n'aiza n'aiza manerana ny nosy mihitsy lasa mena ny Madagasikara faneho-kevitra ao maha olom-pirenenanao. Io aloha zany zay teneniko hoe ny mpitondra no lehibe eto Madagasikara zany hoe tsy azo ialana zany hoe izy no tompon'andraikitra na nilika azy izy na nilika azy de lehibe izy no mitondra ny Madagasikara. Politikana resaka environnement tokony apetraka zany hoe ahoana fomba iarovana an'izay resaka environnement zay ary satria hitany hatramina réserve any Karafantsika any Mahia zany hoe raha fijeriko azy mitazona le popularité le mpitondra zany hoe mbola miverina am'le fomba le fijeriko teo any hoe tsy te hapetra lalàna izy fa migarda fotsiny hoe le popularité ako am'izao tsy tiako sombaina satria raha vao mienjana izy ohatra de misy olona tsy faly eo ambadika izay de miezaka zany izy migarda hoe aloha anao zay tiany atao zay zany le izy. Raha resaka doro-tanety aloha zany sy ny hoe tsy fanajana ny tontolo iainana de tokony mandray andraikitra entitra ny mpitondra le entitra moa zany tokony hoe tena jerena hoe mametraka politika ngeda be mihitsy misy investissement anatin'izay zany hoe mila mampiady vola mihitsy zany fanjakana iarovana ny tontolo iainana satria io no anisan'ny antony ivoriana amin'le COP23 any COP26 zafady any Glasgow hoe ahoana fomba iarovana ny tontolo iainana ary ny filoha amerikanina Joe Biden de nanamafy mihitsy hoe ny vola zay azonareo eto de tokony edinareo tokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa tsy avadika amin'ny zavatra hafa zany hoe raha ohatra zany hoe mahazo volontsika ary efa misy ohatrany efa nisy hoe fangatahana natao moa zany tany amin'ny mety azo tsika de ho arahan'zareo maso akaiky tiako tenenina de zao raha ohatra ka tena manana amin'ny politika tokony fanjakana de tokony voafehany resaka doro-tanety satria maninona rehefa filoha hafa de mafeha le izy fa rehefa izy de maninona tsy mafeha zay ngamba ny amaleko ny tenen'zay fantarinao zay.
Amarana le fantarantsika raha kanty sao mbola misy zavatra tianao anontaniana i Baora Zafy Mahefy? Mifantaniko fotsiny tanisy fa neo-kevitry ny Rija Randriambololona hoe matory mivoaka malagasy a, ampatoriana mitsangana mivoaka malagasy a, ka ianao matanora anao, mpandraranao, mpandinika raharaham-pirenenanao a, afatra ho avy aminao. Ahafahantsika ho anao manokana hoe ahoana na ahafahanao mahatonga saina mivoaka malagasy indrindra fa manaitra ireo tanora namanao. Ny fandarana rahateo moa dia ho an'ny tanora sy ny vehivavy manao politika ka afatra ahafahanao manaitra sy mahatonga saina izay voaka malagasy izay. Aloha andretraretra aloha zany a de mila mifahatongava-tsaina ny tsirairay isika, zany hoe mila tonga saintsika hoe aiza moa misy anaty, satria raha mampitaha fotsiny ngetsika tany amin'ny 2006 tany ny PIB tsika nefa tafakatra 7 efa niabo zany fa zao tsika tafidina mihibotsika, zany hoe any fotsiny zany de tokony efa hanaitra ny feon'ny fieritreretany tsirairay raha ohatra ka mandinika tsika fa ho an'izay manana ny fomba fijery fotsiny hoe mandroso moa zany a de za mametraka fantany hoe mandroso amin'inona moa zay le fantaniko zany amin'ny olona zay mifanerasana amiko hoe mandroso hontsika de mandroso amin'inona amin'ity PIB moins 7 de miankina amintsika tsirairay no avitsika ajanona am'izao ve ty fireneny ty am'izao zavatra misy zao satria mba alef sara tsaina nge hoe premier mandat zareo a no tafiakatra ataoko hoe efatra alina na 3 alina mahery ny vidina ciment zany hoe rehefa deuxième mandat zany de atao foadeo am'izay roa taona vao atao hoe roa taona telo taona tao zay mipetrahany tao amin'ny fitondrana tamin'ny mandat normal fa tsy teny amin'ny mandat taloha tsika de efa io ny vitagna vidim-piainana menaka 7 ny vary tsy fantatro 700 ny kapoaka angambany a iny atsena arakaraky le arakaraky le tsena moa zany hoe ana misy 700 misy arakaraky zay menaka misy 7 misy 8 misy 9 arakaraka fa zao ao anatina roa taona na mandat 3 taona na mandat tsika mandat voalohany de fa zay ny zavatra misy de mbola zay ve zany zavatra isy a raha misy mandat faharoa ataoko hoe raha misy satria moa zany zareo de miketrika mafy mihitsy a zay nge zavatra misy eo am'izao zay mahatonga ny le fantaninao teny aloha hoe apetraka daholy a ny rafitra rehetrarehetra mba halany azy zany hoe nandraisina raha hoe indépendant zay moa teny président Navalomanana teo hoe tsy tononiko le tsy indépendant noho indépendant izy aloha raha ny fijery azy areto satria zay olona tsy metimety aminy ohatra hoe natao amin'ny nivoaka tamin'ny gazety maly moa fa hoe tsy nilavina ny invalidé ny candidat tao amin'ny cour suprême zany hoe mita hoe tsy metimety aminy zany mbola mety tsy le lokony zareo de tsy mety Alohan'ny tena maranana ny fandarana de misy antso zany ny pomba ny filoha Marc manana ny France zany zao a dia hanao fikambanana manomboka amin'ny sabotsy ho avy zao de hitsangana le fikambanana any France zay atao any Lamonte à Orléans. Izy io zany a raha pitso a amin'ny 2 ora tsy diso zany manomboka le fivoriana de tsona ny olona rehetrarehetra zany zay pomba ny filoha Marc manana ny na vondrona politika na atoko politika na fikambanana maro samihafa. Izy io zany a dia hiasa zany a hametraka ny filoha Marc manana eo amin'ny fitondrana indray a amin'ny 2023 raha ohatra ka izy zany zay zavatra zay zany ny tena hoe tanjona araka ny hafatra nampitainy zareo taty amintsika Sahia Lasa Izao Baora Zafy Mahefy de mirary soa andry zareo zany atotosa soma tsara ny zavatra zay atao fa de akina amin'Andriamanitra foana zany ny zavatra rehetra. Makasitraka indrindra ary fina tamin'izay fanentanana nataon'ny pro Ravalomanana ny ivelany izay a. Makasitraka ihany koa ny vahiny anaiky asana teto amin'ny fandarana Sahia Lasa Izao amin'izao zomaly izao. Makasitraka ny amin'ny lafiny teknika natotosany fandefasana ny fandarana ary indrindra antsika ny tokantrano izay manaraka tsy tapaka ny fandarana de manao veloma mandram-piona veloma tompoko.